Izay ny zavanisy zany mbola ligim-paritra 4.10 no ny tonga raha ho tokony ho 2.20 zany tsy tratra le fehitrisa ohatra somary navarina ihany hoe fifidianana goavana be ohatra zany misy kanefa ny aty amin'ny fotoana farany dia misy hoe ligim-paritra 8 be zao ndray tsy tonga. Ny anankiray moa zany efa voalazan'ny Zakino tao anatin'ny fanadidina ihany hoe nisy antony manokana mbola ho hitantsika ihany eo anatin'ity fandarana ity hoe inona no antony tsy nahatongavantany raha ny fanazavana zany fa ny amin'ireo fito zany no tena araka ny teninao hoe mahagaga sy mampametra-panontaniana tokoa hoe nakaiza ireo fito efa 4 volana 4 herinandro tena efa maro mihitsy zay manana an'ity fifidianana nodresahana an'ity hoe fifidianana izay ho filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra sy ireo mpikambana ao amin'ny anatin'ny komity mpanatanteraka ity kanefa dia aty amin'ny ora farany ao amin'le tena zava-dehibe indrindra zany no tsy tonga indray reto filohan'ny ligim-paritra reto tsy nahatanteraka an'le nisy raha ny vaovao azo avy any an-toerana efa nisy tao anaty efitrano ihany no nivoaka ihany koa dia tsy fantatra hoe inona ny antony aloha fa dia tsy niatrika ilay fivoriana ka dia zay ravo zay le fivoriana. Ya izy ity mbola ho resabe nono raha ny tena marina fa dia ny zava-nitranga tany aloha zany no efa hitantsika teo ndresana fa dia miandro no toy andray zany aloha tsika manomboka eto satria dia hoe valambe fapolora taorinan'ny zava-nitranga iny omaly zany no tokony anateterahana ny fifidianana zany hoe tokony ho rapitso. Raha izay nisy taty mifehan'ny ny anivon'ny Federasiona sy ny baolina kitra dia zay tokoa namanam-bola tiana hoe rehefa tsy feno ny fehitrisa dia tsy maintsy averina 27 ora ao anatin'izay ny fifidianana raha ny zava-misy zany dia tokony ho rampitso amin'ny 10 ora raha ny fanazavan'ireo ligim-paritra ny tokony ho anatanterahana izay fifidianana izay etsekilany anivany ny anjaran'ny komity mpanatanteraka ny Federasiona no manendry sy milaza ny toerana tokony hanaovana ny fifidianana fa ny anjaran'ny komity mpikarakara ny fifidianana dia nanambarany hoe ahemotra ny fifidianana fa tsy tratra ny fehitrisa sy ny fotoana zany no zay ka tamin'ity ariva ity vao ariva tamin'ny 4 ora sasany teo dia nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety point de presse ny marimarina koa nataon'ireo ligim-paritra 4.20 tetsy amin'ny central hotel tetsy Tsaralalàna arahantsika vetivety aloha zay dia mitoy ihany resadresaka avy eo. Fahalambarana avy amin'ny filohan'ny ligue 4.20 zay tany Sambava. Ny voalohan-teninay dia misaotra anareo mpanao gazety izahay filohan'ny ligue 4.20 tonga manatrika izao fanambarana izao noho ny fifidianana zay filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra. Eto izahay dia manamafy ary tonga izahay androany folakandro avy any Sambava ary mbola vonona izahay anatanteraka io fifidianana io rampitso alatsinainy amin'ny 10 ora maraina araky ny voalazan'ny seny tany Sambava ny anoizana izany fifidianana izany. Ety ihany koa izahay dia manao antsoavo ho anareo rehetrarehetra komity mpanatanteraka eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra ny toerana tokony anatanterahana io fifidianana io rampitso amin'ny 10 ora maraina. Hatramin'izao izahay dia mbola tsy nahazo ny convocation amin'ny fifidianana ito rampitso amin'ny 10 ora maraina io fa ny daty sy ny ora anaovana azy fotsiny no azonay tany Sambava. Efa andohalika tokoa reto tompoko tia ny ranombary hoy izahay reto ary ampanatra tena lehibe tokoa ny ilazanay filohan'ny ligue 4.20 izay tonga eto zao ho tombotsy ho ambonin'ny baolina kitra malagasy reto tompoko mba tsy ho sanatria izany ka ilatragny sazy ka mety tsy anjay anjaritsika amin'ny kanina 7.20 sy 2 rialatsika mahalala tokoa niezaka anatin'ny ekipa-pirenetsika dia tsy ny zany reto tompoko fa ny baria
sy ny fanoana nyreo mpity baolina kitra marobe teto Madagasikara satria andro ray toazato izany anaovantsika kanina 7 sy 20 izany mbola anteriko ihany ray tompoko ny antso ho anareo komity mpanatanteraky ny Federasiona ny baolina kitra malagasy omeo anay ny toerana anaovana ny fifidianana io raha ampitso fa izay avy any Sambava de fa eto Antananarivo tsy tompona ndraikitra izahay raha misy zavatra mety hitranga amin'ny baolina kitra malagasy. Lona ny fisamboragna namanay tao amin'ny aéroport izay andeha hifidy Sambava dia magnameloko tanteraka an'ireny acte regny zay satria tsy tokony hiaigna agnatin'ny football ato acte fagnenjehana ohatran'ireny amin'ny zavatra tsy maro mipototra akory ka dia mangataka izahay satria tany Sambava mbola misy namanay 4 be zao nitongavana zandaro en pleine assemblée générale zavatra mahamenatra zany amin'ny mondon'ny football ka miangavy re zahay ny tsy kitikitihana anazy ireo mandritra ny assemblée générale izay fifidianana ny présidenty Federasiona malagasy de football vaovao satria zava-dehibe ilain'ny malagasy manontolo izany mikasika ny football zany amintsika petit baolina kitra ka de allo isafidy ny tiano isafidiny miandalagna ny président ligue aza heringeregna zareo aza sambosamborigny mba hialantsika amin'ity crise ny football ty mampahery ny reo namanay le voasambotra zany zahay sy ny fianakaviagna satria fagnalambaraka tsotro zao zany regny natao regny mampahery anazy sy ny fianakaviagna zay ary ento ny lazana efa miaraka aminazy mandrakariva zay solidarité nay président ligue 7 taonga eto